Izay ny amin'ny vaoviny fa ny Lieutenant Randriamaromanana Albert dia notifirin'ny miaramilan'ny mpanjanatany tany Ambohitsaina Ankatso ity mahery fon'ny firenena ity dia namoy ny ainy 20 aprily 2026. Notsarovana ny sabotsy lasa teo indrindra ary io andro nanjombona teo amin'ny tantaram-pirenena io ka nisy ny fametraham-boninkazo teo amin'ny fasana tsy misy ity mahery fon'ny malagasy ity tetsy faly arivo apita tafika. 20 aprily taona 2027 20 aprily taona 2022 feno 70 taona ny sabotsy teo no notifirin'ny miaramilan'ny mpanjanatany ny Lieutenant Randriamaromanana Albert teny Ambohitsaina Ankatso ity manamboninahitra malagasy ity izay voaheloka ho faty no ny raharaha 20 martsa taona 1770 rehefa napangaina ho isan'ny konokona ny fikomina anoherana ny vahiny mpanjanatany teto Madagasikara. Manamarika n'izany vaninandro nanjombona teo amin'ny tantaram-pirenena izany ny teo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena tamin'ny alalan'ny foibe mpitondrany mpiady ity tanindrazana tariny jeneraly Ramarsona Leon Jacques no mariana tamin'ny alalan'ny fanateram-boninkazo izay no tanterahana teo amin'ny fasan'ity mahery fon'ny firenena ity teny faly arivo ampita tafika. Notsarovana ny notifirin'ny tafika frantsay azy efa avy tsarainy izy dia voaheloka ho faty izy zany dia tanterahan'ny frantsay. Ahoana moa le natonga an'izay? Ny Lieutenant Randriamaromanana dia miaramila manamboninahitra tao amin'ny tafika frantsay ary niasa izy teto Madagasikara dia mifandray tendro noho ny zavatra nisy tamin'ny 1970 nahita izy ny fijalian'ny malagasy dia mifandray tendro izy tamin'ireo tia tanindrazana dia ny antoko MDRM tamin'izany fotoana izany. Reharehan'ny firenena ny olomanga mahery fo toa ny Lieutenant Randriamaromanana Albert satria nampita ny toetra mioripaka amin'ny fitiava-tanindrazana ho an'ny taranaka faramandimby. Vato fehizoriny ity taom-pahatsiarovana ity ny hofanarenana ny toerana eny Ankatso izay nitifirana amin'ity mahery fo ity.